Faly miarabantsika rehetra androany a tena faly be ny foko androany a afaka ifampizara aminao amin'ity androany ity a tena fifaliana lehibe ao anany ijoro eto androany a izarany ten'Andriamanitra ampahery ianao a tsy fantatro izay tarihan'ny tompo antsika androany a na tsy haiko mety ho endrika fampianarana kely na tsy fantatro fa ny zavatra fantatro dia misy anjaranao androany. Misy anjaranao androany. Teneniny akaikinao misy anjaranao ao androany hoe avy hatransika dia maka ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Romanina Romanina toko 5 Romanina toko 9 andiny 5 azafady. Romanina toko 9 andiny 5 hatramin'ny andiny 9. Romanina toko 9 andiny 5 hatramin'ny 9 rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo. Fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izy ilay andiny 9 teo hoe izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny teny hafa ankoatra amin'ny teny malagasy izy a, ohatran'ny hoe teny frantsay ohatra dia milaza izy hoe izay ao amin'ny nofo a dia tsy mahay misy ilay verbe hoe plaire. Ianareo ilay tenin'ny olona rehefa mahita rehefa olona mahafinaritra azy dia tu me plais. Ohatra tsy tena hoe tiako a fa ohatran'ny hoe misy nuance kely izay hoe hafa ilay hoe tena tonga dia hoe je t'aime. Fa hafa ilay hoe ohatran'ny tu me plais, ohatran'ny hoe mahafinaritra anazy izany ianao, ohatran'ny hoe metimety amiko izany, ohatran'ny mirana rehefa mahita anao a. Dia izay ity zavatra resahan'ny ten'Andriamanitra ity hoe ny teny gasy moa izy ohatran'ny mahitsy be ilay izy hoe izay ao amin'ny nofo izy dia tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Ohatra tonga dia mahitsy be tena tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra, tonga dia voakapoka be izany tsy mahay. Fa amin'ny teny vahiny izy ilay mahina izay tsika hoe tsy mahay miplaire an'Andriamanitra. Miala tsiny amin'ilay teny tsy hitako izay tena andikanana azy hoe mahafinaritra an'Andriamanitra. Na mijery anazy ary miresaka tsika eto a ny amin'ny nofo sy ny fanahy. Ny tena zavatra rehefa fampiresahantsika dia izay teneniko anao izay rehefa mahita olona mahafinaritra anao ianao a dia miteny anao hoe tu me plais raha miteny vahiny moa izany ianao. Androantsika tena hiresaka an'izay hoe ahoana ny tena fiarahantsika amin'Andriamanitra ity a satria ny tena marina miaraka amin'i Jesosy a isika reto a ry havana isika fiangonana no antsoina hoe fiangonana. Inona dikany fiangonana? Fofombadin'i Kristy. Ao anatin'ny resaka hoe fofombadin'i Kristy izany dia misy resaka inona? Fiarahana, misy resaka fitiavana, misy resaka fiarahan'olon-droa. Teo izao raha matonony resaka hoe rehefa lahady arivo izay sy pastera ozy izy mba mampiaraka dia ny fiarahantsika amin'i Jesosy koa dia ahoana? Tahaka izany. Tsy hoe isaka lahady arivo no mampiaraka amin'i Jesosy fa ny fiainantsika miaraka amin'i Jesosy dia tahaka ny fiarahan'olon-droa sa tsy izany? Itsika aloha tsy haiko aloha hoe nareo ve za ve mbola mila mandresy lahatra be anareo hoe tena tiany Jesosy nareo? Mila mandresy lahatra be anareo ve za androany hoe reta tena na izy anisa tia anareo tsy mbola misy tia anareo noho Jesosy izany? Mbola mila reseko lahatra be ve nareo androany? Za mino fa tena resy lahatra ianao ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Na ny mbola mahatonga antsika eto androany fotsiny ary tena fitiavana ilay izy. Ny fahasoavana dia ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra satria tiany isika dia tonga ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika manokana na akasika anao manokana. Ianao mbola afaka miaino ny ten'Andriamanitra androany tena fahasoavana. Izay ilay fitiavan'Andriamanitra. Ny fiainantsika mandeha na dia ohatra misy mikoinsa ary indraindray fa fitiavana daholo izany anaka. Amen. Fa androany za tsy hanindry be aminao intsony fa za fantatro fa rehefa resy lahatra ianao. Fa araka ny zavatra resahako hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy hoe izy fotsiny natao ity ilay olona anankiray foana ny tianao fa ianao izany a miandry tiavina fotsiny. Tiavindray aloha za androany. Tiavindray aloha za fa zao indray na dia ataoko fa tiavo fotsiny aloha za e.
hitako hoe tena tia ahy ianao. Fa androany tsika iresaka hoe ndao mba atao fitiny famalina atsika san'Andriamanitra. Ndao fitiny famalina zay nge le fofombady i olona ivady ve tsy fankaty fa ny ray ihany ny ty ohatrany tsy mety a. Androany tsika iresaka an'izay hoe ahoana moa zany hoe ahafapo an'Andriamanitra zany. Mahafinaritra anazy mba jerevana ianao dia mba mahafinaritra fa tsy isaky nita ianao dia anaty fahotana foana dia ny tompo aloha tsy kivy ny tompo efa navita ny zavatra rehetra efa voavela daholo ny fahotantsika rehetrarehetra efa na zay mbola ho ataonao rehefa aveo ilenao solafaka kely rehefa aveo iny ary efa voavela iny zany le fitiavana tanteraka loatra. Fa androany tena iresakitsika hoe ahoana le mahafapo an'Andriamanitra. Tena marina ny vanim-potoana mila fantatritsika hoe aiza ho aiza tsika. Vanim-potoana misy atsika dia vanim-potoana tsy mitovy tamin'i Jesosy tonga dia ty ambony tany. Miresaka ako zany za tsy miresaka ny tantara tany aloha, tantara zanak'Israely sy ny rehetrarehetra fa miresaka ny amin'ny famonjena mankaty ako. Miresaka ako hoe misy vanim-potoana samihafa teo anatrehan'i Jesosy Kristy ty ambony tany niaraka tamin'ny mpianana. Nanana mission manokana Jesosy ary ny faharetan'io mission io raha tena tamin'izy niasa dia 3 taona sy tapany. Niaraka tamin'ny mpianana izy tao anatin'ny 3 taona sy tapany dia ny zavatra tsapa, zavatra hita tonga dia tsoroko aminao hoe araka ny nofo ny mpianatra. Inona ny antony? Voalohany indrindra aloha ny fanamasina mbola tsy tany, mbola tsy tonga tamin'i Jesosy Kristy tonga. Jesosy Kristy ty tompo tonga dia ty ambony tany. Fa Jesosy Kristy ny teo dia ny mpianatra nanaraka. Ny mpianatra nanaraka nijery zay nataony, niaino zay lazainy. Nafinaritra ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy matotsy ny ala izy 12 lala ohatra eo. Ny zavatra voarainy tao, ny zavatra nafinaritra tao. Dia ny zavatra nitranga tao anatin'ireny araka ny nofo ihany ny mpianatra. Ahoana ny ilazako anao an'izany? Andray ohatra anankiray aminao ako atao marika 7 ato. Ohatra anankiray ny raisiko dia tompo hitarika antsika aorian'ilay izy. Atao marika 7 ato dia misy tantara na lehilahy anankiray lehilahy na nanjanaka na azon'ny démonie. Rehefa azon'ny démonie ny zanak'ity lehilahy anankiray ity dia tsy Jesosy no hita fa mpianana no hita. Dia rehefa hitan'ilay lehilahy mpianatra dia ozy izy hoe avy mba afao kely ty zanako ity fa voan'ny démonie satria mpampianatra anareo ohatra manala ny démonie. Dia nanao mpianatra, nanao zay arak'izay hitany natao fanaon'i Jesosy Kristy. Rehefa nanao mpianatra dia afaka ilay démonie sa tsy afaka? Tsy afaka ilay démonie. Tsy afaka ilay démonie. Dia rehefa tsy afaka ilay démonie dia lasa mitady-bolana tany amin'i Jesosy ilay rangasa dia sady mitady vahaolana ihany tena marina. Tonga tany amin'i Jesosy ilay rangahy dia ozy izy hoe tena hainao ve ny manala ny démonie an'ity fa ohatra lasa manala saly nareo nefa nareo ohatra ny hitako hoe manao ny hafa ihany fa ny anahy ve mety ho vitanareo. Ozy izy Jesosy ao amin'io rehefa vakianao tsara ny tantara hainao hoe ozy izy Jesosy zany amin'io Jesosy mahafinaritra Jesosy mahafinaritra hainao hoe zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Ny mpianatra ozy izy nanao an'ity nanala le izy dia tsy hainy le izy. Ny olona ny tena marina lesona anankiray sahady voalohany ny antony anatona ny olona an'Andriamanitra amin'ny akabeaza-potoana dia aniny hitady vahaolana. Izay dia efa sinona ny nofo voalohany tsy zany. Ny antony hanandehanan'ny olona ny am-piangonana satria manana olana ako ary henoko fa Jesosy dia mpamaha olana ka noho izany andeha ho any am-piangonana ako. Ohatrany tsy ratsy any amin'ny zavatra tsara ianao mitady vahaolana fa tsy mba any amin'ny dadarabe na any amin'ny zavatra ratsy ohatra. Kanefa ny ten'Andriamanitra mazava be amin'ny Romanina ilay vakiantsika teo misy zavatra mifanohatra ho resantsika ilay fanahy rehefa avy eo. Fa iresaka ny amin'ny nofo aloha tsika vetivety. Ny amin'ny nofo dia tahaka n'ity lehilahy ity aloha voalohany indrindra. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy dia hoe sitrano afao amin'ny démonie ity zanako ity. Rehefa nangataka no afahana amin'ny démonie ilay zanaka dia Jesosy moa manao fagagana sa tsy manao? Jesosy mamaly. Rehefa manatona an'i Jesosy ianao dia hamaly izy. Tsy mbola nandà Jesosy. Marary rehetra ozy izy dia ny sitranony.
Ary manam-porofo koa Jesosy fa manasitrany. Ary teboka anankiray koa za te hiteny anao mbola manao fagagana ny tompo hatramin'izao a. Amen. Mino an'izany ve ianao? Mbola manao izy fa za mieritreritra ianao efa miresaka fahasoavana be fotsiny tsika. Resaka ara-panahy fifadikanina androany tsy mbola manao izy. Ary tsy fantatro fa mety misy okasian'ny tompo eto androany, misy ositran'ny tompo eto androany, raha izay sitrapony, misy olana ho vaovay eto androany. Andriamanitra mpanao fagagana ny Andriamanitsika ary tiako ianao hirehatra amin'izany foana amin'ny fotoana rehetrarehetra fa tsy ho faritany zavatra hita maso ianao. Zavatra nitranga hoy aho dia tonga ilay lehilahy nitady fagagana, tady ny anjara fahagagana. Nahazo izy sa tsy nahazo? Nahazo nomen'i Jesosy. Taka ny olona be dia be tonga ny ampiangonana amin'izao vaninandro izao tady fahagagana. Manasitrana Jesosy sa tsy manasitrana ny ampiangonana isan-karazany? Manasitrana izy. Fa zavatra makeny io tantara io ianao a dia teo ihany nafantaranao an'io lehilahy io sy ny zanany. Fa tsy hitanao intsony ny tantaran'io lehilahy sy ny zanany avy eo. Inona ny dikan'izany? Sitrana izy, afaka ny démonie fa tsisy efehany ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsisy nilavana azy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ankoatra n'ity vavolombelona ity hoe mpanasitrany Jesosy Kristy. Izay ny ilanana azy. Nisy natsara azy ho antsika. Mampiorona finoantsika izany. Fa zavatra hitantsika dia ho an'ilay olona dia tsy nisy efehany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ankoatra ho an'ny antom-pisiny manokana izany. Nanahoana ny mpianatra? Ny mpianatra indray rehefa tonga ny mangingina ny hariva dia nanatona an'i Jesosy indray. Ozy izy ny mpianatra manjo Jesosy hoe zahay a tsy nahay nanao an'ilay izy. Ny mpianatra izany mpianatra mieritreritra ary tahaka ny olona rehetrarehetra hoe reny ny mpanaraka an'i Jesosy, reny izany manao ny ataony, tokony mavita an'izay vitany. Ary na mpianatra koa ary nieritreritra tao amin'ny tenany hoe tokony nety ilay izy fa inona ary tsy napetellay izy. Nafinaritra dia nanantona an'i Jesosy ihany izy dia nanontany. Rehefa nanontany an'i Jesosy izy dia ozy izy Jesosy a reny karazana ireny ozy izy tsy afaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana. Tsy hoe mifanojo amin'ilay fifadikanana androany dia miresaka fifadikanana ako a. Fa ho resahantsika ny amin'ny fifadikanana rehefa avy eo raha sitrapony tao. Ozy izy Jesosy reny zavatra reny a tsy afaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana. Nefa reto mpianatra reto ve efa mpivavaka be? Tsy a. Jerevinao tsara rehefa andeha ho samboriny Jesosy Kristy iny alina iny teny Getsemane teny nivavaka Jesosy. Ny mpianatra naninona? Natory. Efa mamaraparana ny fiarahany Jesosy izy fa ry zalahy mbola maninona? Mbola matory, mbola bediny Jesosy indray. O ry zalahy nareo ve tsy mba mahavita na dia ora ray fotsiny ara miaraka amiko? Inona dikan'izany? Hivavaka adiny iray tsy vitan'ny mpianatra amin'ny alina fifadikanana sy fivavahana andresan'i Jesosy aminazy. Anao an'izany ve mpianatra? Tsy nanao an'izany. Jesosy nge mpiakatra tany an-tendrombohitra isaky ny alina. Azonao? Fa ny mpianatra nitady fotsiny hoe ahoana ilay formule mamoaka an'ilay izy aloha fa ilainay ilay izy. Na tsy ho vitany ary. Nomen'i Jesosy ny formule ka. Nomen'i Jesosy ny formule hoe fivavahana sy fifadikanana. Na dia mbola tsy amin'ilay fatakarana tian'i Jesosy atakarany azy ary ilay izy. Tenenin'i Jesosy ihany ilay izy. Tenenin'i Jesosy foana ilay satria Jesosy koa tsy miavinavina e. Takanina fariseho efa ila vaniny amin'i Jesosy izao no mbola valian'i Jesosy tsara ihany. Fa izany hoe valiteny nomen'i Jesosy rehefa mandingintsika valiteny sarotra foana. Valiteny tsy ho vita foana. Izay iray nanontany tsy miala maina. Izay iray manontany afa-tsy hoe Jesosy miteny hoe avia aty. Efa Jesosy mihitsy misokatra hoe ho anao mihitsy ho avia ianao Petera, avia ianao ry Matio, avia ianao. Fa izay seho hoe anatona ka iresaka ka ila fanazavana nahazo tokoa ary tsy nazaka satria ao amin'ny nofo izy. Ny olona dia nanaraka an'i Jesosy noho ny amin'ny filana, noho ny amin'ny mofo izy ange Jesosy nanarahanareo anahy. Rehefa tonga ny fotoana izay hanombohana an'i Jesosy, inona ny zavatra nitranga? Nandà daholo ny olona. Omboy. Izay ny zavatra niresahan'ny olona rehetra izay nanaova an'Andriamanitra, nanaova an'i Jesosy Kristy mifagagana. Porofo anankiray koa fa mbola tao anatin'ny nofo ny mpianatra tamin'i Jesosy tetỳ ambony tany. Rehefa tonga ilay teo Getsemane resahako anao teo, rehefa tonga misambotra, inona réaction Petera voalohany? Naka sabatra izy, tsy araka ny fanahy mihitsy izany. Naka sabatra izy nitapahany, ny sorony sofon'ilay miaramila anankiray. Tonga dia porofo anankiray mazava be izany hoe ao amin'ny nofo.
ozy izy ny romanina teo hoe mifanohatra ozy izy ireo zavatra ireo, mifanohatra ozy izy ireo zavatra anankiroa ireo. Resakitsika teo hoe ny olona ny ankamaroan'ny olona tonga ny ampiangonana hitady ny azy. Za manokana tao anatin'ny zavatra anatrehana tao anatin'ny herinandro 2 herinandro teo tena navelan'ny tompo ahita karazana situation isan-karazana na teo amiko na teo amin'ny olona manodidina anahako, mahita hoe vanim-potoana tena anjakany tsirariny zao ho an'ny olona rehetrarehetra, indrindra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Be da be ny kristianina miaina zavatra tsirariny, miaina soketan'olona, miaina zavatra mavesatra ataony manodidina, ary tena nandinika teo anatrehan'ny tompo hoe maninona Andriamanitra miaina zavatra tahaka izany navelanao miaina zavatra tahaka izao ny zanakao. Dia ny tompo za rehefa miresaka amin'ny tompo ohatray dia ohatran'ny mahatsapa foana hoe ny tompo somary mitsiky izay rehefa mijery anahy miresaka, satria milaza mba etaetapoko mba mipetsipetsiny eo zany dia miainao anahy izy. Dia ny zavatra fantatro fotsiny hoe mirassurer anahy foana izy manoloana ny zavatra mitranga, satria tena feno ny fahoriana amin'izao ry havana, feno ny fahoriana. Mety afaka milaza ianao hoe marina izany, mety afaka mahita ianao any amin'ny manodidina anao, mety miaina an'izany koa ianao, mety misy zavatra karazany avelan'Andriamanitra mitranga. Fa ny zavatra resahako anao androany dia samihafa ny ao am-pon'ny olona mandeha araka ny nofo sy ny olona mandeha araka ny fanahy. Ahoana moa izany zavatra izany? Ny zavatra mitranga, ny olona araka ny nofo rehefa miseho ny zavatra anankiray dia mitady avy hatrany ninona? Ny vahaolana. Misy olana mitranga eo amin'ny fiainako, andeha ho any amin'i Jesosy hitady vahaolana. Takony hoe ho any amin'ny dadatoa fa tsisy vola, any dadatoa manam-bola be tonga dia ho any ahako. Ny olona izany tonga dia mitady vahaolana foana ho an'ny zavatra mitranga. Ty zavatra mariako tsara ty afatra resahako ty tena miresaka manokana ho antsika mpino tsy miresaka amin'ny olona ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra, fa androany tena tia amerina ahako hoe ohatrany ahoana zavatra mba tena mahafa-po an'Andriamanitra raha miaraka amintsika. Tsika ve ilay karazan'olona isaky misy zavatra miseho dia ilaza amin'ny tompo hoe vahaolo indray ty tompo Zala tena teny aminao fa misy karazana hira isan-karazany. Entsika amin'ny karazana radio évangélika na misehatra isan-karazany ireny. Za tena manasa anao ndao tsika mba mifiltre ihany ny zavatra na hiraintsika. Tsika indraindray mieritreritra hoe ny hiran'izao tontolo izao tena tsy azo enony. Aza ampidirina atao trano reto ny hiran'izao tontolo izao na zavatra ohatr'izany. Fa za miteny anao fa amin'ny tontolo ny hira évangélika misy zavatra be dia be izay isehoany hoe araky ny nofo loatra ny olona mifampitaiza ao anatin'ny mozika na ao anatin'ny sehatry ny kristianina. Za androany tena tia resaka aminao hoe tsy hoe isaky ny misy olana dia hitady vahaolana amin'Andriamanitra foana, fa isika hianatra tsika androany hoe ahoana mandeha miaraka amin'ny fanahy, ahoana izany hoe mahafa-po miplaire an'Andriamanitra. Izay ilay resaka tsika tamin'ny voalohany ozy izy ny tenin'Andriamanitra ato hoe verenantsika nge ilay tenin'Andriamanitra teo hoe atao amin'ny andininy fahavalo teo ny resantsika hoe ny ao amin'ny nofo dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fihevitry ny nofo izy dia fahafatesana. Ny fihevitry ny nofo amaha-olombelontsika amin'saina hoe rehefa misy ny olana dia ndao hitady vahaolana. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza eto hoe raha tahaka izany foana ny fomba isainantsika, raha tahaka izany foana ny fomba hiarahantsika amin'Andriamanitra, dia anankiray aloha ny nofo tsy mahafa-po an'Andriamanitra. Tsy afaka ny plaire an'Andriamanitra tsika raha tahaka izany foana. Isika izany isaky ny tonga aty am-piangonana dia miaraka amina listina sujet de prière be dia be hoe reto avy mba fangatahako indray amin'ity herinandro ity reto avy moa nefa voavaly dia efa atao anatin'ny hira fisaorana ireny, ny fisaorana any amin'ireny fa ny mbola tsy voavaly amafisitsika indray amin'ity herinandro vaovao ity. Tena mitsotra anao amin'ny ry havana fa araka ny nofo izany,
ary niaraka ny nofo dia fahafatesana. Tsy hoe makaty am-piangona ianao ka hoe mitondra-mbavaka an'ilay sujet anankiray dia afaka nolazaintsika fa tena ao amin'Andriamanitra marina tsika. Fa ahoana ary ilay amin'ny fanahy ina masamy hafa ilay ao amin'ny fanahy indray. Ny ao amin'ny fanahy dia rehefa lasy Jesosy Kristy dia nalefa ny fanahy. Rehefa nijerevanao ilay marika toko fahasivy tao rehefa namaly an'ilay olona izy surtout rehefa avy nanao takalaza be le rangahy hoe tsy afaka ilay mpianatra ao ilay izy dia ozy izy Jesosy izay hoe mandra-po oviana ozy nitoerako eto aminareo eto. Izay no marika toko fahasivy eo. Inona ny tiany Jesosy tenenina? Sariako kely ny sainao. Mandra-po oviana ozy izy nijano hitoerako eto aminareo eto. Ny tena marina Jesosy efa maika ny andeha. Azonareo ve? Maika ny andeha satria maninona? Tsy andeha araka ny fanahy mihitsy reto rahalahy reto. Raha tsy lasa izy dia alefa ny fanamasina. Azonareo ve? Za tena misaotra an'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy Tompo tsy naharitra 70 na 80 taona tety ambonin'ny tany. Fa raha 70 na 80 taona raha nateza teo Jesosy tena zaza be reny Petera hitanao sy ry Paoly reny mety nanaraka ny onjanjalahiny teny foana fotsiny. Fa tsy nitombo tao amin'ny fahalehibeazany. Tena marina tsy niditra tao amin'ny tontolo ny fanahy. Ireo rahalahy ireo fa nanaraka fotsiny. Ny andro fagagana teny foana. Ny andro izay ataon'i Jesosy teny foana hoe aiza indray? Ohatrany ahoana? Ary ohatrany ahoana indray nanaovanao azy teo ohatrany hafahafa indray mbola tsy fahitako indray. Dia ampomeziny Jesosy eo fotsiny tena tsara rangano tompo fa tsy mandroso mihitsy. Ny olona araka ny nofo tsy handroso izany. Azonareo ve? Androantsika miresaka ny ao amin'ny fanahy. Lasy Jesosy nidina ny fanahy masina. Rehefa tonga ny fanahy masina ry havana. Rehefa tonga ny fanahy masina nisy transformation tao. Ary io fanahy masina tonga io nanomboka tamin'ny andro Pentecoste mandraka androany mbola miasa ny fanahy masina. Ohatrany ahoana moa ny fiasan'izy io? Mivavaka. Tsy namporisihan Jesosy tsony ny mpianatra hoe mivavaka. Tsy niteny tsony Jesosy hoe atao vadina ray mahery ilay izy. Fa nandritry ny andro maromaro mihitsy ny mpianatra nitokana tao amin'ny efitra ambony tao nitady ny fanahy masina. Ary rehefa izany dia nilatsaka ny fanahy masina ary feno ny fanahy masina. Nanomboka teo dia azo atao ny aina araka ny fanan'Andriamanitra amin'izay. Ilay Jesosy ilay hita olombelona teo tsy hita tsony fa fanan'Andriamanitra amin'izay miaina. Afaka miteny an'izay ry Paoly taty aoriana rehefa nilaza hoe mandeha anakory ianareo araka ny fanahy ozy izy. Inona zavatra nitranga? Rehefa tonga ny différence tamin'ny Jesosy mbola teo sy ny fanahy masina efa tonga. Ry Petera mandalo fotsiny. Ny aloka dia efa manasitrana. Efa tsy any amin'ilay famahana olana intsony. Ny préoccupation amin'ny Petera. Tsy any amin'ilay hoe ahoana ny anasitranana an'ilay olona be dia be amin'izay fa efa azoko ilay pouvoir. Tsy any amin'ilay hoe ahoana no anasitranantsika n'ity tanàna iray manontolo ity fa tena lasa iny Jesosy efa mimeny antsika ny fahefana rehetrarehetra. Tsy izay no nataony. Fa nefa na izany na tsy izany ny fanan'Andriamanitra dia tao aminy. Nandalo izy sitrana amin'ny marary. Ny mosoara ny Paoly nanasitran'olona. Dikan'izany ilay zavatra tadaviny nofo, ilay exploit, ilay zavatra mahafinaritra tadaviny olona araka ny nofo manaraka fotsiny amin'ny fotoanany. Amen. Manaraka fotsiny amin'ny fotoanany hoy aho. Tsy hoe isaky mandalo dia mijorojoro fotsiny ny akaiky ny Petera eny dia sitrana. Fa nisy fotoana ilay izy. Fa tsy isan'andro koa. Misaotra ny tompontsika efa nomeny ny fanahiny. Hatramin'ny andron'ny Pentecoste. Nisy taona nieritreritra hoe tena raha mba nisy taona tany aloha tany mba nieritreritra raha mba zara angano teo tamin'ny Jesosy tety ambony tany tena nafinaritra rangahy izany tena hoe manatsoa izany ilay 13. Tena ohatrany hoe mba nafinaritra ery izany rehefa tena mandinika ilay tsy zakatsika tsy mety amintsika izany fa ilay izao mety amintsika. Tena ny akaikinao hoe ilay izao mety amintsika hoe fantatrao ve hoe vanim-potoana misy antsika izao? Vanim-potoana ny fanahy masina izao. Ry havako, resaka Jesosy hoe iny karazana izy tsy afaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadiana. Izay tsy azo ny mpianatra ilay izy. Tena, ozy izy zalahy tena manomboka izao izany mila miaritory miaraka amin'ny Jesosy tsika nefa tsy dia ahoana ny vady aman-janaka dia ahoana. Petera nanambady dia ahoana ny fiainana tsy takatry ny sain'zalahy izany
zalahy mpianatra raiky mbola taoriana tao anatin'io fotoana io mbola nanontany hoe fampianaro mivavaka izay mbola vo hianatra hivavaka mbola tsisy zavatra hay fa mahafinaritra fotsiny Jesosy taka ny olona be deaibe mivavaka ankehitriny tsy fantatra hoe manahoana ny tena ao anatin'ny fonao na tonga amin'ity fivadikan'ny ity ary ianao inona manosika anao hivavaka inona manosika anao na dia niteny ary Jesosy hoe mety hoe formule nazon'ny mpianatra any hoe raha démonie takin'iny zany dia fivavahana sy fifadikanana be da be mpampianatra be da be ny paster be da be mpampianatra milaza zany hoe efa io Jesosy no milaza io mihitsy fa zay le izy tsy de isika ifadianina fa tsy maintsy miva ny olonao be da be ny olona mampianatra takizany fa androany andaontsika andeha araka ny fanahy andaontsika andeha arak'izay hitarihan'ny fanahymasina antsika ny fihevitry nofo ry havana mety hivangy ny olonao e za tsy miteny mihitsy tsy hiva ny olanao raha fadianina ianao za tsy miteny an'izany mihitsy mety hiva mihitsy ny olanao fa tsy ny fihevitry ny nofo izy ny ten'Andriamanitra dia fahafatesana foana ny ao ambadika iny ka tsy alaonao ve olana tsy mivalo fa ny fanahinao milamina fanahinao velona toy izay maika ianao mahan'le olana mitady partout les moyens hitety mpanompon'Andriamanitra hoe tsy voavahan'ny pasteriana fa voavahan'ny pasteriana ity hitady moyen ianao hamana olana kanefa ny zavatra tanjon'Andriamanitra tsy tanteraka zay le lazay ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Romanina hoe fahafatesana le izy tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny amintsika fa andao izy andeha amin'ny fiadana andao andeha araka ny fanahy inona vokatry ny fandehananao araka ny fanahy fiainana sy fiadanana mandalo fahoriana raha lasitraka ve teo raha araka ny nofo tsy haiko raha nisy mpianatra Jesosy raha mbola tamin'ny vaninandro dia tena mety tonga ripetera aloha fa hatsangatsika io azo saina zany satria maninona tena ahoana kosa rangahy tena tsy rariny rangahy zany e fa ahoana zao mbola tsy fotoana zao fa maninona lasa le olona ndao rangahy hatsangatsika fa nasa nofo le izy anjarantsika mieritreritra fa rehefa zay sitrapon'Andriamanitra mafy miatrika an'le izy fa hoy izy ny ten'Andriamanitra fiainana sy fiadanana ny ao ambadika io fiainana sy fiadanana ny ao ambadika io ry havako tsy haiko izay zavatra trehanao androany tsy haiko izay zavatra manosika anao anantona an'Andriamanitra isaky manantona an'Andriamanitra ianao isaky mivavaka ianao na miaraka eto tsika na any amin'ny tokantranonao inona manosika anao hitodika any amin'Andriamanitra ny fahorianao ve ny zavatra manavesatra za tena mitsotra anao ry havana samy miaintsika so dia mieritreritra ianao zalapampahereny aloha reny tena ngamba reny dia tena sady misy manatitra sakafo reny misy manatitra vola misy manatitra fiara misy manatitra ninona ny maninona tompoko miady koa tsika miady mafy koa tsika rehetrarehetra reto fa zao fomba hiatrehana azy araka ny fanahy fa tsy araka ny nofo tsy mainko tsika ho amin'ny vahaolana va io tsara tsy miva io mandroso ny fanahiko mandroso ny fanahintsika miaraka amin'i Jesosy vanim-potoana mila ankafiza antsika ny fiarahana amin'ny fanahymasina zao vanim-potoana mila tena isisia atsika miaraka amin'ny fanahymasina za ry havana teteny aminao ahako tsarovy isa minitra isa segondra fa misy fanahymasina ao anatinareo rehefa nandrain'i Jesosy aza mandeha degony zany fotsiny ndraindray tsika za tena mahita hoe za miaina le izy dia tsy haiko ianao ozy izy ianao za tsy ohatra za mihitsy ndraindray tena mandeha fotsiny hoe vitako rangahy ny fiainako ndraindray tena mandeha dia ndraindray rehefa midony zay vao miverina ndraindray rehefa misy zavatra mitranga vao tohatra ny tonga saina hoe Jesosy aona tokoa moa izy zany fa za androany tena te hampatsiahanao androany mila mandeha araka ny fanahymasina tsika fanahin'Andriamanitra ny ao anatinao fanahy mahazanaka Andriamanitra anao raha ohatra androany alefako ihany ny teny satria tsy mahafantatra ahako raha androany ianao tena mbola tsy resy lahatra hoe zany hoe tena isan'ny fofombadin'i Kristy tokoa ahoana moa zany hiplaire an'Andriamanitra ndraindray tsika mahafantatra hoe tokony miplaire zafady fa tsy hitako mihitsy izay andikana anazy tokony miplaire an'Andriamanitra tsika nefa ntsika araka ny nofo dia lasa any amin'ny ezaka amin'ny asa no anaovantsika anazy lasa miezaka tsika hoe andeha hanompo andeha hanao asa tahaka izao andeha hanao fanompona tahaka izao na andeha hanao fanatitra tahaka izao lasa amin'ny ezaka ny nofo daholo ny zavatra rehetrarehetra fa androany
mampatsiahy anao aho fa mila azonao antoka aloha voalohany indrindra efa tena fofombadin'i Kristy. Anisan'le miandry tahaka ny fiangonana ve ianao? Anisan'ny tena manana antoka ve ianao fa ho avy le vadinao, ho avy le mpapakatra haka atsika? Misy resy lahatra amin'izany hoe ho avy ny mpapakatra haka anazy? Dia ao anatin'izany dia efa ao anatin'ny fifamofona. Hitanao ohatra le fiancé ireny dia efa miresadresaka. Mety hoe tsy mbola afaka miaraka tsara fa miresadresaka fotsiny dia efa mahafinaritra. Ianao faliny aminy, izy faliny aminao. Azo atao nge izany relation izany amin'ny tompo e? Azo atao izany. Ahoana ny fanaovana anazy? Mandeha araka ny fanahy. Raha vao nofinao mibahana ary havana dia avesatra foana ny filantsika. Avesatra foana ny filantsika. Raha vao nofintsika ny hitondrantsika amin'ny fiainantsika dia avesatra foana ny filantsika hoe tonga eto aminao indray Jesosy, ianao moa tiako. Za Jesosy mbola tsy nahazo akanjo amin'ny Krismasy aho. Ny olona ohatra ny efa manomboka ohatra ny efa hafa daholo ny akanjo ny anaovan'olona fa za ohatra mbola tsy ahona ny anaty mety azo eo ve za? Resaka nofo izany. Izany ve andehanitsika resaka amin'ny tompo kosa? Ny tompo kosa rangaha fa mamezy sahaza. Ny tompo efa mamezy ilainao sa mbola nisy mbola diso anjara ve tamin'izay tokony ho anazy isan'andro? Mety natao kelikely satria mila kelikely ianao amin'iny. Fa tsy hoe kelikely tena ohatra ny diso fatra angamba ny eo ambony eo izany a. Tsisy diso fatra mihitsy tao ka ino ny sahaza antsika? Na inona io na inona. Fandaontsika andeha araka ny fanahy. Vanim-potoana. Zavatra anankiray tiako zaraina aminao a. Tao anatin'ny formation moa izay, formation ministère dia miresaka ny amin'ny fifohazam-panahy. Inona ny fifohazam-panahy efa nisy tany aloha, fifohazam-panahy lehibe izay efa tena hoe marqué ny fiainan'izao tontolo izao zany. Dia ao anatin'ny fifamparezana sy ny fizarana atao dia misy koa hoe mbola ho avy fifohazam-panahy izay tena tonga ny fiangonana amin'ilay point hoe tsisy petana ny fiangonan'Andriamanitra fa tanteraka izy rehetrarehetra. Za manokana tena rehefa nahazo an'izay zavatra izay, nandre an'izay, tena nentanentana nifoka hoe vanim-potoana roviana ary nisy ehony izany. Za ry havana amin'ny tenanao fa vanim-potoana mbola isiany fanamasina eto izany. Ary ny zavatra tena ao anatin'ny foko Jesosy a, za Jesosy mba te ho isan'ny pion-nao amin'izany a. Za Jesosy mba te ho isan'ny mpandray anjara amin'izany fanatanterahana, izany fifohazam-panahy izany. Tsy haiko ianao hoe andao tsika hitehaka ho an'ny tompo raha resy lahatra ny amin'izany koa ianao. Zavatra tiako ampairezana anareo androany a, tsy ampy ilay mivavaka isan-kalahady, tsy ampy ilay mivavaka isan-kalahary-by, tsy ampy ilay isaky n'izay matsiaro. Fa araka ny teneniko anao teo hoe ny fanamasin'Andriamanitra ao anatinao. Ao anatinao izy. Mety misy taona fotsiny izy nataonao miafyafy rehefa nofo ny manjaka. Fa za miteny anao fa tsisy fiainana sy fiadanana ankoatra ny ao amin'ny fanamasina. Tsy misy. Sandoka ny ankoatran'izay. Ivelany ny ankoatran'izay. Vetivety amin'ny nofo ny ankoatran'izay. Fa ny tena fiadanana, ny tena fiainana dia ao amin'ny fanamasina. Za tena te hanasanao, inona ary ny ilantsika fifadikanana androany e? Rehefa tsy ho an'ilay olana, inona ny ilantsika fifadikanana androany? Mba iraisantsika tanteraka amin'ny fanamasina. Amezantsika sehatra tanteraka ny fanamasina io hoe tia ny tenako, atolotro anjakanao fanamasina. Misy rehefa miresadresaka moa izay sy ny mpinamana sy ao amin'ny tompo. Efa ilay fanamasina ve mbola angatahana sa rehefa any am-piangonana ohatran'ny mira hoe fanamasina ao avy, fa izy ve tsy ao indray sa ny tena marina fanamasina efa ao anatinao. Fa ny sehatra nisy fotoana bahana antsika. Inona no mibahana azy? Ny nofontsika no mibahana anazy. Ny filantsika no mibahana anazy. Fa amin'ny fotoantsika mira hoe fanamasinao avy, fanamasinao miasafy eny. Dia inona no ataontsika? Manome sehatra. Manome sehatra azy indray hoe eto indray. Eto indray, amin'ny fotoana rehetrarehetra, ndao tsika manome sehatra amin'ny fanamasina. Ndao tsika manome sehatra amin'ny fanamasina. Mba hananantsika fiainana. Mba ho tanteraka tokoa rehefa ilay mifampiarahana hoe fiadanana. Dia ilay fanamasina ny anatinao tena mamaly mihitsy hoe fiadanana mihitsy. Fiadanana mihitsy nataoko miaina atao amin'ity olona anankiray ity. Fa tsy fifiarabana ohatran'ny hoe bonjour, fiadanana. Tsy izay ilay izy ry havaka.
fa tena fiadanana mamaly any anaty fa fiadanana mamaly ao anaty ady fiadanana mamaly ao anaty fahoriana fiadanana mamaly ao anatin'ny zavatra mitranga erak'izao tontolo izao zay korotana tanteraka fa ianao miadana ianao miaina zay hoe voatanteraka le hoe za ozy izy jesosy avy anana fiainana sady fiainana be dia be ao fanaly izy ry havana ao fanaly izy tsy mamaritra tsy ny any am-paosinao androany mamaritra an'le izy hoe ohatrany efa manomboka fiainana be dia be na hoe tena ohatrany mbola kelikely fiainana kely tsy mirehareo izy le olona anankiray izay tsy zay le izy fa ao amin'ny fanaly izy nitovozitsika androany ry havana ifadianitsika androantsika amin'ny sehatra amin'ny fanamasina mba hanomezany antsika fiainana mba hanomezany antsika fiadanana za tena amin'ny fotoana afantarako an'izany hoe ay vokatry ny fanahy ty fiadanana ity dia mitandrina be ana ny olona tenenako hoe fiadanana ary asanareo hoe lisy tsy forsena tsy afaka hoe tena anatin'ny olana be fa tena fiadanana kely aloha fa tsy ny ao anatinao ny mamaly zay ao anatinao ny mamaly ianao manonona fotsiny ny raha lasy ranabavy ianao ampatsiahanao an'le izy manonona fotsiny raha lasy ranabavinao mba zay le izy zay le fifanohanantsika fiangonana fiadanana rahalahy marin'izany tena tsy hoe marina zany ny avalinao fa hoe tena zay tokoa fiadanana koa anao rehefa fantatra fa manana ny fanan'Andriamanitra ianao tononoko aminao mihitsy ny fiadanana ho tafatoetra dia tanteraka aminao zany amen ivavaka tsika androany tsy lava ny tenin'Andriamanitra vokatry ny nofo ry havana fahafatesana mety voavahanao ny olana amin'ny moyen rehetrarehetra amin'ny fomba kristianina koa tsy olana zany marary ianao ametrahan-tanana dia sitrana tsara zany tena tsara zany tompo tena manasitrana ary zato tena manasanao ino an'izany foana amin'ny fotoana rehetrarehetra fa zao na tsy mivary ny olana ndao hitoetra amin'ny tompo foana ndao hitoetra amin'ny fanana Andriamanitra foana hoe za hanovo ato aminao fanamasina ampianary za anatin'ny fahoriana anatin'ny zavatra mitranga ame sehatra anao foana ame malalaka anao ny fiainako anjaka atao anatin'ny fisainako io tena raha ohatra hoe any amin'ny sainao mamotsitra za tena tenenao anatrehan'ny tompo mihitsy hoe le saiko mihitsy ny mamotsitra le saiko mihitsy ny tsy mahavanina ao anatin'le izy dia tsory anatrehan'ny tompo dia zany nitolomana amin'ny tompo zany nifadiana hanina ry havana zany nitokanam-bavaka zany nanaovana alim-bavaka zany nanaovana ny fotoana ivavahana zany teneniko teo hoe tsy ampy le lahady tsy ampy adinoronga ty fotoana lahady sy alarobia ty fotoana ifampahirezantsika fotsiny dia ahoana rahalahy dia ahoana mba zarao zay tany aloha zay nge le fifampizarana mba zarao zay niainanao tany tamin'ny nandritry ny herinandro dia mizara ianao maheno fizaranao mahery ahako maheno ny zavatra expérience niainanao niaraka tamin'ny tompo mahery ahako misy lesona raisiko fa tsy hoe za efa mivavaka lahadiko za tsy tarako rehefa mirava mihitsy vao miala fa tsy ohatra ny sasany ohatra fa tsy ampy zany fiarahana amin'ny zavatra mahafinaritra eto ary fifampandrosoany samy fiangonana fa ny andehananao maraka ny fanahy ianao ririny ianao sy ny fanamasina androantsika hivavaka zay ny ten'Andriamanitra mino hoe hitarika antsika ny tompo mba hananantsika fiainana ary ho tanteraka tokoa le fiadanana ao anatintsika manasanao hitsangantsika izao raha te hanana fiainana mahafapoan'Andriamanitra tsy amin'ny ezaka ataontsika tsy amin'ny fihezahantsika tsy hanota tsy amin'ny fihezahantsika hanao asan'Andriamanitra isan-karazany ho ataoko ry ho ataoko ty andeha hanao fanatitra tahaka izao andeha hanao zavatra tahaka izao ao an'Andriamanitra tsy izany no mahatonga Andriamanitra ho faliny amintsika ho afapony amintsika tsy afapoan'Andriamanitra ny fihezahantsika tsisy marintsika na dia ray ary fa ndaontsika ampanjaka satria mbola vanim-potoana fanamasina izao ndao hisitraka an'izany za tena te conscientiser-anao hoe vanim-potoana fanamasina zao ho avy ange fotoana ry havana hiala eto ny fanamasina miaraka amintsika miaraka amin'ny fiangonana hitady ny olona fa tsy hahita androany vanim-potoana afahantsika misitraka ndao hiainana fond le izy ho adinoantsika ny sakafo ho adinoantsika ny zavatra rehetra fa hanome lanja ny fanahintsika samy mivavaka antsika tsirairay avy
raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.